dia faly miarabanareo anatao katsana an'izay ny tenako a dia manasanareo anaraka an'ity fandarana tona be ty hatramin'ny farany anitsika dia anaraka ny lalao tamin'ny alady lasa teo teny amin'ny Kianja Makity eny izay nenan'ny Semino sy ny FBM be Masanjo sy ny Mangara Stady dia eto aloha za dia eto am-piandohana dia mankasisaka ny cause fampiasana izay vosa ho tompon-daka amin'ny Madagasikara dia mankasisaka ny tefana aty azy koa satria dia tena napsy enzy dalona finaritra ny olona nareo dia samy balala mainanjy iny manaraka manarina tefa fanaraka an'izay lalao ny Semino sy be Masanjo zay tsika sy Mangara sy ny Stady. Tafakatra amin'ny lalao famaranana ny UASC sy ny Mangara. Ny alohan'io lalao famaranana goavan'io, nisy ihany koa ny lalao manasadalana teo amin'ny Sokajy Division faharoa. Tafakatra any amin'ny lalao famaranana ny ekipan'ny Besetroka sy ny Mangara. Rehefa navita nanilika ny mpifanandrina taminy, dia ny ekipan'ny FBM be Masoandro tamin'ny isa 420 sy ny ekipan'ny SOE tamin'ny alalan'ny isa 420. Aza miala eo ambodin'ny tele nareo amin'izao fotoana izao fa tia ny tena lalao ty izay nenan'ny cause fasy ny tefavao anaty azy na ny pilo kely tia ny tena lalao ny Andrasamy Martina ary dia tena feny dia feny ny Kianja Makia nisy ary montsy tafiditra satria te hijery an'izany lalao an'ny pilo kely sy ny maramily zany dia anaraka an'izay lalao zay ary aloha tsika.
no batainy Nikos Fafandohany indray ny anaram-boninahitra ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja rugby. Rehefa nanilika ny ekipan'ny TFA Nadiazo teo amin'ny lalao famaranana izay nitotsaina ny alahady teo teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Efa sepitra tanteraka reto ekipan'ny miaramila reto vao nahavita nitazona ny anaram-boninahitra na tompon-dakan'ny Madagasikara azy. Efa tany amin'ny segondra farany tao aorian'ny anjomona farany vao nitongilana tany amin'ity ekipan'ny mpanazatra rija ny fandresena. Ino no anisan'ny lalao tena azo lazaina hoe nampiakatra tositra? Tsy afaka ny laza hoe zahay no nahay, fa samy nendrika ny bata ny amboarany ekipa rotonta. Nitongilana taty aminay ny sanjilan'ny fandresena hoy rija. Raha ny fizotran'ny lalao ny jerena, ny ekipan'ny Kosfan nanjaka nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Naseho ny William sy Gogo fa ain'izy ireo no mifeny tosika teny amin'ny lohany. Porofon'izany izy ireo no nitarika tamin'ny isa 20 teo amin'ny fotoam-pialatsasatra. Taitra tamin'ny Torimasina nefa ripilo kely ka namalobontany avy hatrany tamin'ny alalan'ny lalao miantehatra amin'ny afanganam-pandehan'i Patrika sy Irbaina. Tany amin'ny minitra 70 navita nanatitra baolina nenti-tanana Itsola ka nitarika tamin'ny isa 17-20 ny TFA. Tsy voatsara ny Zino nefa ny penalty taorinan'izay. Rehefa nisy ny fitavozavozana teo amin'ny vodilaharana ho an'ny TFA dia tsy tana fa nahavita baolina nenti-tanana indray izy Hervé ka nahatonga ny ekipan'ny miaramila nitarika tamin'ny isa 20-20 teny amin'ny Solaitrabe. Rehefa naneno ny anjombona fiafaran'ny lalao nahazo penalty farany ny ekipan'ny Pilokely. Tsy nidakany Zino zany baolina zany fa saika hoentin'ny tanany. Votsitra teny aminy anefa ny baolina ka nitsofiny mpitsara avy hatrany ny Kiruruka. Tao aorian'iny fahafatesan'iny betsaka ireo pomban'ny ekipan'ny TFA nidina teny amin'ny kianja ka nitaka ny fanazavana mivantana tamin'ny Zino no sady nampiseho ny alahelo ihany koa. Tena fahadisoana goavana ny nataon'ny Zino. Tokony nitsarainy iny baolina iny dia azonay ny fandresena hoy Patrika. Tsy manome tsiny any Zino betsaka loatra ny baolina tsy maty nisaky ny tsara ny penalty izy. Nanana eritreritra hitondra ny baolina rery izy fa tsy nety hoy Rasta nanazava. Za moa ry mpakafy zareo tona be dia tsy nety ny saiko ary tsy nilamo mihitsy zany ny saiko satria ohatrany tany amin'ny baolina foana ny toben'ny saina satria hoe nisy namana ray izay mpilalao miaraka amin'ny lalao hoe ny loka za tsy mankasisaka an'izany fa mety tsy nisy ny zavatra zany satria hitanareo ihany rugby fa tsy voatery hiety foana io misy fotoana io tsy mihety dia nasaiko manokana mihitsy izy mba ho tonga eto amin'ny fandarana tona be mba ahafantarantsika hoe tena nisy maro ve zany zavatra zany dia an'izay avoentsika zany tsy akory zany fa Zino. Tonga soa Zino eto amin'ny plateau-ny MPS na ny tona be ny atsoko anao zany azonao be da be ny olona ny norosaina tamin'ny baolina nandeha tamin'ny alahady lasa teo iny niloka hono ianao mba azavazavoan'ny mpakafy an'ity fantana tona be ty hoe nisy tokoa ve zany hoe noloko zany izy na hoe tsisy tokoa le izy fa enjikenjiky n'olona ihany. Dia misaotra anao na amin'ny fitenenana. Za tompoko dia tsy noloko tamin'ny baolina iny. Fa io moa tsy maintsy manana filazany daholo ny olona satria za name maximum foana tamin'ny match izay nataoko zay. Fa saingy tsy nety ny match nataoko tamin'ny lahady iny. Fa ifonako anareo izay mpakafy TFA rehetrarehetra. Fa nareo zany mamy atoky anareo mbola anarina n'iny zavatra tsy nety nataoko iny satria ny fe moa toy ny angidina raha fomba nanelatra Zino le zao mety tsy nisy fa mety nisy olona anankiray na roa maro fa be da be no nijery teny amin'ny kianja Maki teny
maro dia maro n'olona hoe lokiny azonao tsika mpanao ringby manko ino foara misy zavatra tsy mety kely ohatsy ireny dia le tsara ataontsika adin'olona fa ny ratsy ataontsika no tarisin'olona zavatra be da be zany efa nahita fa raha ny tokony izy aloha inona nampatonga izy hoe kitika an'le bolina tapaka zany nefa no bolina tokony tsaraina zany iny dia io mampatonga n'olona mirorosaina hoe tena loka maro izy no inona nampatonga no kitika an'le bolina tapaka atonga na nikitika an'iny boly iny tapaka zany a voantsoka faute le arbitre dia raha mialamosina daholo zareo kosy fa dia nietetsako zany hoe anapaka anazy hatrany anjeniny mihitsy hoe tonga dia vaterika eseny dia horesena mihitsy zany zay ny tanjo kanjo mo tsy nety le izy fa ny consigne an'entraîneuranay hoe transformation fa nieritseritsako zany tenao zavatra be kay tsy nety le izy dia zay natonga ny olona mamoaka vava hoe ny loka nefa za tsy ny loka zay mana-profeto aminahy eto ny olona nahitana hoe ny loka sotra betsaka azy neo za mihiny fa mety isy zany fa tsy marina le anao hoe nahitan'ny kosy fanamila mosina anao na za koa ary efa misy fotoana efa mpilalao moa za misy fotoana enjikenjihan'olo ohatsy zany fa raha tena vonona ny mbola isongadiny amin'ny tontolo ringby any tazominy noneranao zany na ny voninahitra ao aza misotsitomin'olona am'zany miloka aza malaelo am'zany fa zao ohatsy ny teneniko anao hoe raha mbola tianao ny ringby be da be tsy voatery ny tsara foana ny natao ny tontolo ringby fa nanratsy koa ary dia eto dia miteny anao hoe amin'le golda top 8 ve mbola vonona anao tefazana ianao raha reny zavatra hoe ianao fa ohatranay feza itena mitonitona be hoe sainga vonon'olo ianao nisy feza zany sa tsy nisy dia mbola anao tefavy ianao amin'ny golda top 8 io misy mihitsy zany hoe vonon'ny olona polisy ny sisany niaroaro anaty eo ary polisy nanome firena andehanako taxi tany fa mbola za koa zany no an'izay specta mpakafy anany TF rehetrarehetra za mbola vonona foana ao amin'ny TF ary mbola tsy ala TF ary za vonona narina zay ratsy rehetra tsy nety nataoko tamin'iny zay match nataoko lasa tsy fankatiavan'ny olona mpakafy anahy tamin'iny vonona zany narina am'zay ame maximum zany avoroeny an'zay nataoko tsara nakafizan'ny olona nahaty zay ny teny avany amin'zinao efa nambarany taminareo mpakafy an'ity fanaradoana be ity fa tsy nisy ny zavatra zany zay nieritreretin'olona zay ny fomba fiteniny fa dia aloha ny noavy no banjinina fa aloha ny lasa omba ny lasa izahay eto amin'ny fanaradoana be moa dia misy foana ny tsinjim-paingotra kely mba homenamena an'izay ho tokony hotanjifany zany tsinjim-paingotra zany fa ny anay zavatra hitanay kosa angamba tamin'ny finale iny amin'ny akapobeany tsara amin'ny organisation zay nataon'ny fédération tsara aloha amin'ny akapobeany fa ny anahy mampilalao anahy tena anatin'le mbola milalao mihitsy dia mba mitidika manokana aminao monsieur le président fédération tsy manakihana fa mety mba anatsara le trophée kosa mba mila tokony mba misy medaly kely mba ho souvenir ho an'ny mpilalao tsirairay aby na maresy na andresy fa tsy hoe le coupe manko iny mipetraka any amin'ny président ana club fotsiny iny coupe raha iny dia mba hoe fantatsy le bandy zany izy hoe nanao an'le finale na resy na naresy dia mba mila mba mena medaly na resy na maresy za zany manantena fa mety ahitan'izay ao amin'ny top 8 ao fa matotsisy ny tamin'ny finale iny dia mbola mety nisy ny tsy fahampiana fa mba manantena hoe mba hisy medaly dia coupe dia ny zay amboara zay mbola men'ny fédération fa le medaly zany tsy ampy dia mba miteny kely avy aty amiko manokana zay zavatra zay fanatsarany io nefa fa tsy kihana be fahatany dia mba manantena fiovana ao amin'ireo fédération na malagasy ny ringby zany ny mpakafy an'ity lalao ty satria jereninareo amin'ireny tamin'ny alady lasa teo reny feno dia feno ny kianja ngamba dia nanareo ary faly hoe ohatsy zany fitiavan'olona ny ringby io feno dia tena feno dia mangataka aminareo amin'izany zay hoe matoa zay mahafapo ampanao ringby fa zay mpanao ringby tsy mitady tambony be aminareo fa zay mahafapo sy zay mahatsara ny ringby eto Madagasikara ny tanjonay eto mpamarana na dia teny anareo hoe misaotra betsaka anareo tonga maro tena kianja makiteny dia nisy na mihevitra ho anatsarana an'ity fandarantoana be ity raisinay tokoa reny hevitra zay menareo reny dia misy koa nareo namana mangataka kopatanana eto amin'ny fandarantoana be raha mahita anay nareo eny an-dalana eny ka tianareo zany fangatahana ny kopatanana zany dia miresa aminay fa zay eto amin'ny fandarantoana be dia tsy manilikilika an'izany izy fa fandarana natokana ho an'ny ringby ity dia misy ny kopatanana dia zay dia ano kopatanana ho an'ny tina dia mainsa dia ianjy dia carré satria tena manatsara nareo ary mamehevitra anatsarako an'ity fandarantoana be ity
dia ametsaka ny veloma manjam-poenan'izay za aza misaraka ny besy televizion veloma indrindra tompoko